Miarabanao Andriamato sénateur Linson René, miarabanao koa vahiny voalohany indrindra ato amin'ity fandaharana Okazava eto amin'ny onjam-peon'ny Viva ity, ary dia miarabanao ihany koa tompoko tratry ny taona vaovao 2024. Ya, miarabanao Andriamato Patrick, miarahaba koa ny mpiain'ny radio Viva rehetrarehetra manerana ny nosy any ivelany. Avy hatrany ngamba tonga dia apetraka ny fanontaniana satria efa liana dia liana tokoa ny mpiaino antsika amin'izao fotoana izao. Andriamato sénateur Linson, malaza dia malaza amin'izao fotoana ty resaka androzory be ity, resaka harem-pirenena mono ao zany. Misy ady lahy goavana eo anatrehan'izay toe-javatra zay. Asa tompoko manahoana fijerinao ny momba an'izy io? Misaotra anao Andriamato Patrick. Amin'ny maha sénateur ny tena dia rarahan'ny-pirenena no tsinjovina, rarahan'ny-pirenena no banjinina. Alohany hamaliko an'izay temin'izay satria mahasaringotra ny zanaky ny filoha ary koa mahasaringotra ny filoha zay resaky zay. Dia zao ny teniko, ny filohan'ny-pirenena rehetrarehetra zay lany dia ny zavatra tsy maintsy ataony voalohany dia ny manao fianianana. Ka nanao fianianana ny président ny républicaintsika amin'izao fotoana izao. Nanao fianianana hanaja sahala mianaky ny Andriamaso ny lalam-panorenana. Zany hoe raha vao miresaka ny rarahan'ny-pirenena tsy kilalaon-jazy io Andriamato Patrick, tsy kilalaon-antoko io ary tsy kilalaon-mpianakaviana, fa tokony ho izy dia ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny tsinjovina rehefa miresaka an'izay rarahan'ny-pirenena zay fa tsy rarahan'antoko na fianakaviana. Nanao fianianana zay izy dikan'izay dia tokony vonina hanaja an'izay lalàna velona misy amin'ny tany tsy ny fanjakana zay ny filoha. Raha vao tsy manaja an'io na manitsakitsaka n'io lalàna velona io izy dia tokony avy hatrany dia hiarany lalàna. Bon, idirako amin'izay zany ny rarahan-Jorobe. Ny rarahan-Jorobe dia lazaina taty aoriana fa fitrandrahana tsy ara-dalàna no nataon'ireo vahoaka tao. Io misy avy any avaratra, misy avy any atsimo, misy avy eto afovoan-tany. Eraky ny Madagasikara rehetrarehetra nitrandraka tao. Raha zany occupation illicite zay moa no terme ampiasana azy, vao hanalan'izany ianao dia tsy maintsy manara-dalàna. Tsy maintsy manana ny ordre d'expulsion avy any amin'ny tribunal. Iny ordre d'expulsion anananao iny hoentinao amin'ny OMC, na io région na io district. Dia manapa-kevitry ny OMC, organisme mixte de conception, manome baiko ny EMO, na le miaramila mixte, état-major mixte opérationnel zay mandikany EMO io, ahitana ny gendarme, miaramila police. Reny no mandray andraikitra manao ny expulsion na ny fanesorana an'le olona mioccuper an'le terrain. Zay zany no tokony ampelantanana. Raha tsy manao an'izay izy, ny lalana faharoa dia par voie d'huissier miréquisitionner miaramila koa ny huissier. Fa tsy maintsy misy foana zay ordre avy amin'ny tribunal zay aloha zany. Dia tonga eo amin'izay rétablissement de l'ordre ny atao. Esorina le olo amin'ny mpilaminana. Vao misy mamaly, misy fomba fanaovana an'izay. Ny fampiasana basy Andriamato Patrick dia baiko hafa vaovao indray zay. Ary atrehiny solon-tenam-panjakana, na io préfet na io sous-préfet, amin'izay réquisition nomeny zay. Ary ialohava sommation avy amin'io solon-tenam-panjakana na ny olona zay mandatevany hanao an'izay. Ka zay rehetrarehetra zay zany tsy maintsy ilaina, zay vao tonga amin'ny fanesorana, zay vao tonga amin'ny fampiasana basy. Eto koa mbola tsindriko, ny afaka mampiasa hery eny dia ny OPJ territorialement compétent, officier de police judiciaire territorialement compétent, zany hoe reo miaramila miasa ao amin'le région na reo miaramila miasa ao amin'le district. Reo ihany no afaka manao ny mission ao. Fa ny miaramila avy aty amin'ny présidence tsoriky mazava tsara tsy afaka manao an'izay expulsion zay. Fa
garde du corps ny asany ary zay zany mijustifie fa nisy olona ny ambenandry zareo teo matoa tao le garde du corps ny avy any amin'ny présidence ny miaramila avy any amin'ny présidence tsy hahazo baiko avy amin'ny chef de district mihitsy hampiasa basy dikan'izay zany raha vao nampiasa basy le miaramila ny présidence dia diso tanteraka ary voarara ny lalàna tanteraka fa ny élément un mot na io région na io district reo ihany ny afaka ampiasa basy eo amin'ny circonscription misy azy ary ny fampiasana basy monsieur Patrick misy baiko eo de eo zany tokony apetra izy ary satria efa voatonona manko le hoe sergent Ruffin avy amin'ny présidence izy ary nanome baiko ny sergent Ruffin oka io tsy avela mangingina amizao satria lasa référence io hoe izy andray zany napoka basy na itifitra rampitso ho sazina raha tsy sazina io mitomboka androany aza misy sazina mihitsy zay mitifitifitr'olona na zay manome baiko mitifitra fa sazio aloha io mba satria io zavatra efa nitranga io de manarak'izay ny persiste ary ny signe mihitsy ny reo zanaky ny tatsimo zay nanao conférence de presse fa tao ny persiste ny signe mihitsy ny zanaky ny tatsimo fa tao ny zanaky filo ka zay zany amiko misy dikany lehibe ary tokony hanandanja lehibe satria zao ny antony nanao point de presse président de république nanamarina fa tsy tany ny zanany nanao point de presse ny président de république zany hoe niteny devant public fa tsy tany ny zanany eo zany no tokony ho zava-dehibe ho raisina ary tokony zava-dehibe hitranga eto amin'ny firenena ny président de république rehefa miteny devant public dia en qualité na président de la république tsy mahazo mandenga fa raha vao mandenga ny président de république miteny devant public en qualité ny hoe président de la république izy dia qualifiena ho haute trahison zay ilainga ataony zay ary zay mandika lalam-panondrenany zay dia tokony tena miala izy ka eo zany niteneniko anareo aza atao moramora ty raha ny Njorobe ty fa raha vao tena voaprofo fatao Mathieu de aleo de rampitso de miala président de république satria nandenga ary tsy voalohany nandenga faharoa izy nandenga tany amin'ny faritry ny atsimo rehefa nandeha ny fanampina tany président Andry Nirina Rajoelina de lazany teny devant public izy nandray micro tsy haiko natany faritry Morondava izy iny nataiza fa natany faritry ny Tsimo taiza hoaiza fa de hoe lainga io tsy misy zany kere zany montage io sary efa taloha io aty afara nefa voaprofo fa misy le kere ary izy mihitsy miazakazaka mandefa membre ny gouvernement mandefa fanampina efa nandenga izy zay zao koa fanondrony ka tsy tokony avelavela amizao io monsieur Patrick ohatrany manaitra kely ny tenenanao an'le hoe raha ohatra ka ny garde présidentielle no tonga tany amin'ilay toerana garde de corps izy zany mazava ho azy ary raha ohatra misy ny hoe falapoana basy na salamzany tao dia anisany misy hoe fandikan-dalàna goavana be zany ny asa tao aminao ve zany tompo tena hoe nisy mihitsy zany ny tena hoe fandikan-dalàna satria moa ny Njorobe moa zany ny akilany ny zanak'androy zany de niteny mihitsy hoe tany ny zanaky ny filoha nisy ny miaramila niaraka taminy aminao ve zany hoe nisy amin'le resaka le hoe zay le hoe garde présidentielle sy ny garde corps sanatria nisy pobasy zay fandikan-dalàna goavana mihitsy zany zay aminao be de be mihitsy ny fandikan-dalàna amin'io resaka Njorobe io monsieur Patrick raha ohatra ka raisintsika hoe nanao occupation illicite reto vahoaka reto dia misy procédure judiciaire arahana anesorana ny olona mitrandraka zany hoe tsy maintsy misy aloha zany ny manana permis d'exploitation zay aloha zany raha tsisy nanana permis d'exploitation tsisy tokony mbola hitrandraka amin'io manana an'izay ve ny zanaky ny filoha manana an'izay ve ny olona naniraka ny zanaky filoha raha tsy manana ny permis d'exploitation zay izy satria le permis moa permis de recherche aloha
alohan'ny exploitation tsy maintsy misy permis environnemental zay aloha zany atao de zay vao mitrandraka anao igny le exploitation igny raha tsy nanana an'izay de fa hadisoana bevavany nanisorana an'ireo olona reo teo mbola infraction manaraka koa satria any amin'ny tribunal any amin'ny tribunal raha vavavolombelona anao miditra amin'ny tribunal de raisina ny mahavavolombelona anao zay fa raha vavolombelona miantomboka mandainga de fa en infraction na zay inculpé nao raha vavolombelona mandainga ka eo zany no ipetrahan'ny président de la république nijoro vavolombelona izy miaro anjanany fa tsy tany Mathieu fa raha nandainga i président de la république de fa en infraction goavana ary raha vocalité na président de la république voalaza ny constitution haute trahison zay satria fa devant public igny zay io tsy tokony avela moramora io tena tokony raisina manokana satria tioa tsy impianakaviana ny lalaovan'ny filoha zany tsy aina antoko fotsiny fa ainy vahoaka malagasy rehetrarehetra no lalaovineto ka tsy atao resa-jazana resaka fahoany na manao inona zany izy de tsy andraisina mesure non tsy maintsy raisina amin'ny mesure raha vaovao-poro fotsiny fa nandainga izy tamin'io resaka ny zorobe iny zany isan'ny infraction goavany nalefa koa retile satria zay manko malaza amizao manao ferany moa ny équipe ao amin'ny présidence manao affaire amizay anaovany azy ihany de mizara vola amin'ny famonoana afo alefa dolo ny vahoaka ndana mandeha miteny amin'ny télé mamono afo de mijabaka koa zao le chef de district madame igny alefa tany koa de ampitenenina le chef de district en tant que représentant de l'état le chef de district zany ny solony tena ampanjakana amin'ny faritra anankiray tsy tokony handray hoe tsy maintsy miaro amity fa miaro vahoaka anao zay zavatra tena marina no resahany ka reny zavatra nresahany reny ka raha vovoprofo ty fa tany le zaza maty tokoa le zaza de en infraction dolo reny rehetrarehetra reny